Salama daholo. Androany isika dia resaka momba ny kafe. Ahoana marina ny fisotroana kafe. Tsara ve sa ratsy satria be dia be samy laza izay lazainy daholo ny olona. Dia nanao recherche kely dokotera nandraviny mety ho lafitsarany sy lafiratsiny amin'ny fisotroana kafe. Dao azy. Ny olona tena tia kafe dia vao maheno fofona kafe fotsiny izy dia efa mahazo aina sahady. Ety am-panomboana dia hiteny aloha ny hoe tsara ho an'ny fahasalamana ny kafe fa mila lanjalanjana ny fisotroana azy. Zay angambany no mahafian'ny zavatra rehetra ho lazaiko manaraka eto. Voalohany tsara ho an'ny fony kafe. Ny kafe dia ny kafeina ao anatiny manalefaka ny lalandrà. Rehefa malefaka ny lalandrà nefa dia miaro atsika tsy ho azony aretina mpahazo ny lalandrà. Ohatra ny infarctus du myocarde sy ny accident vasculaire cérébral moa zany ireo ny tena matetika mpitranga noho izany ny fisotroana kafe dia miaro amin'izy. Eny, rehefa mbola tsy zatra kafe ianao dia possible mihitsy ny hoe rehefa misotro kafe ianao dia ohatra ny hoe maheno hoe mihaingaikaingana ny fitepony fo. Na ihany koa hoe miakatra kely ny tosidranao. Fa tadidio fa rehefa mihezatra ny vatana dia tsy izy intsony izay ohatrany hoe effet transitoire ny kafe izay. Maro koa raha miteny hoe rehefa olona misy tosidra avo dia tsy misotro kafe satria mampiakatra tension kafe. Oui, mety mampiakatra tension kafe fa à long terme rehefa misotro kafe de façon régulière ianao ary amin'ny fatra tokony ho izy dia au contraire mety mampidina sy mampastable ny tosidranao ny fisotroana anazy. Faharoa, tsara ho an'ny ati-doha ihany koa ny kafe. Tsara ho an'ny ati-doha ny kafe satria mampifantoka ny saina voalohany indrindra ary faharoa manarak'izay dia manataitaitra ny fiasan'ny ati-doha. Be da be ny recherche efa nataon'ny olona hoe mahatsara ny olona voan'ny maladie de Alzheimer ny kafe. Tandremo kosa nefa fa tsy manolo ny torimaso tsy ampy ela be anao ny kafe. Tsy hoe akory hoe rehefa misotro kafe dia afaka miaro tory amin'izay tiako afaka tsy matory, tsy atopoko. Ary ny olona hoe misotro kafe fotsiny satria tiany ny tsirony, oui, betsaka izany. Nefa ny ankabeazan'ny olona misotro kafe dia noho io effet-any psychostimulant filazana azy hoe manana effet tsara be amin'ny cerveau zany le izy. Matetika ny olona rehefa tsy ampy torimaso dia misotro kafe izy dia ohatrany hoe tsy reny le hoe tsy ampy torimaso iny. Inona ny anton'izay hoe tsy reny izay le tsy ampy torimaso? Ny fandehan'io vatantsika io ezahako hazavana mba hoe ho mora raisinareo. Rehefa mifony vatantsika izany hoe tsy matory dia raha vao mifony vatantsika dia mamokatra izay atao hoe adénosine zay. Plus tsika izany tsy matory dia mibetsaka ao aminaty vatantsika io adénosine io. Nefa io adénosine io dia manaitra atsika amin'izay hoe mila matory ianao dia rehefa tsy matory ianao dia mitombo foana ny famokarana anazy hoe mila matory. Dia izao ary ny asan'ny kafeina ao anaty kafe. Rehefa tsy ampy torimaso zany ianao, nanao nuit blanche ianao ohatra hoe nisy fahoriana dia niandry faty ohatr'izany dia misotro kafe. Ny kafe tsy mamotika an'io adénosine io fa manakana anazy tsy hiasa tsara. Une fois hoe tapitra ny effet-an'ny kafeina dia miverina miasa ny adénosine dia lasa reraka be ianao sy lasa te hatory be avy eo. Ohatra zany ianao hoe tsy ampy torimaso dia misotro kafe ka raha ohatra ka te hoe ho éveillé foana te tsy ho te hatory mihitsy dia lasa ohatrany hoe lasa mila misotro kafe foana. Nefa ny tadidio fa lasa manana effet ratsy amin'ny vatanao ny fisotroana kafe be loatra indray. Effet-any voalohany raha be loatra ny kafe sotroina dia mety lasa ampanao palpitation na hoe re midobodoboka mafy io fo io. Faharoa mety lasa ampakizitina indray le izy. Au contraire zany lasa kizitim-belona le olona. Fahatelo mety hahatonga trouble digestif le izy, notamment mety hampanao reflux gastro-œsophagien zany hoe lasa miakatra ny asidra aty anaty vavony aty ary farany mety hahatonga olona mivalana. Tandremy ihany koa fa mety tsy hampatory anao ny fisotroana kafe tara loatra. Ny demi-vie an'ny caféine dia
eo amin'ny 4 à 6 heures eo zany hoe raha misotro kafe ianao a dia afaka 4 adiny efatra ka hatramin'ny adiny enina dia ny atsasaky ny kafe nisotronao ihany a no mbola éliminer ny vatana fa ny atsasany a mbola mijanona ao anaty vatanao. Raha misotro kafe zany ianao amin'ny 4 ohatra dia amin'ny 10 alina mety mbola misy kafeina ao anaty vatanao a zay mahatonga anao mety tsy atory. Tadio ihany koa fa tsy ny kafe ihany a no misy kafeina ao anatiny, misy thé sasatsasany a misy kafeina, ny chocolat misy kafeina, ny cola misy kafeina, eo ihany koa reny karazana boisson énergisante reny. Any anatin'ireny boisson énergisante reny arany a sady misy kafeina anatin'ireny no misy taurine. Ireo zavatra anankiroa rehefa miaraka ny taurine vao mainka mampitombo ny efean'ny kafeina. Ny tiako lazaina ao anatin'izany rehetrarehetra zany a dia tsy dia tsara loatra ny misotro zavatra misy kafeina trop tard dans la nuit a, zany hoe taraiky loatra na hoe amin'ny hariva mba tsy ho voakorotana ny torimasinao. Io koa samy manana ny toe-batana ny tsirairay. Misy olona sensible kokoa amin'ny kafeina, misy olona résistant kokoa amin'ny kafeina. Ohatr'izay koa ny taona rehefa mahazoazo taona ianao a dia sensible kokoa amin'ilay kafeina, mijanona elaela ao anaty vatanao a le efean'ilay kafeina. Par contre raha ohatra hoe mbola tanora dia vetivety a dia lasa ny efean'io kafeina io. Ohatra koa ny olona mifoka sigara dia reny a miaccélérer ny élimination ny demi-vie-ny kafeina. Izany a dia mila lanjalanjana foana ihany ny fisotroana kafe, indrindrindrindra moa zany a amin'izy hoe mety hahatonga reflux gastro-œsophagien. Izy io mantsy a dia misy ilay atao hoe ao anaty kafe dia misy ilay atao hoe méthylxanthine. Io méthylxanthine io a dia mampisokatra ilay atao hoe sphincter œsophagien. Ohatra misy varavarana kely zay rehefa tsy misakafo tsika atao anaty œsophage ato, rehefa tsy misakafo tsika dia mihidy io, fa rehefa misakafo izy dia tsika dia misokatra le izy. Dia rehefa misotro kafe be loatra ianao dia se relâcher io sphincter œsophagien io dia mahatonga an'le sidra aty anaty vavony aty a lasa miakatra dia lasa mampanao reflux izy io. Noho izany a mila mitandrina zany a hoe tsy misotro kafe be loatra raha ohatra zany efa mpanao an'io reflux gastro-œsophagien io ianao. Tandremo koa fa mety hamparary vavony satria mampiakatra ny production ana sidra anaty vavony ny fisotroana kafe be loatra. Ankoatra ny hoe mahatsara ny fo, mahatsara ny fiasan'ny ati-doha sy ny sisa dia misy recherche koa nahitana hoe miaro amin'ny cancer sasatsasany ny fisotroana kafe, miaro ihany koa amin'ny resaka dépression izy io ary miaro amin'ny diabète de type 2. Na zany na tsy zany ary dia tsy tokony hihoatra ny 3 kopy isan'andro ny kafe sotronao, ary afaka hoe tsy misotro isan'andro koa ianao fa indraindray ihany vao misotro kafe. Zay ny azo natolotra androany mino aho fa mahasoa ny tsirairay misy ho tsakitsakoana ny zavatra nilazaiko teto androany mandra-piona indray zarao raha mety hasoa ny hafa.